Ny loza ateraka ny fisotroan-toaka ao amin'ny fo. Rehefa miditra ao anatin'ny fo ny ra sy ny toaka miaraka, sy mba nitoaka ny sela na selula ny nofotra sy ny ozatra rehetra ao amin'ny fo. Manomboka mivoaka ny olatra kely ao anatin'ny fo. Rehefa aveo ny fo dia mihamalemy no sady mihena ny fievotrany na ny elasticité ananany ary manao faraezakany izy amin'ny fampikorinan-dra. Ny fo amin'izany fotoana izany dia efa manomboka voarakotra ny sela na selula izay efa maty ary mibontsina. Ireo lalan-dra maventy sy lalan-dra madinika misy eo amin'ny fo dia iforonana ny vongan-dra na caillot de sang izay manentsina na mibloka ny oxygène sy ireo zavatra mahavelona rehetra misy ao aminy. Rehefa aveo dia maty daholo ny sela rehetra ao amin'ny fo. Izany no antsoina hoe arrêt du cœur. Mba mitandrema ihany ianao mpisotro toaka io fa tsy hanananao roa ny vatanao. Ny loza ateraka ny fisotroan'ny toaka ao amin'ny atidoha. Rehefa miditra ao amin'ny lalan-dra ny toaka, ireo sela mitondra ra dia manomboka miangona amin'ny toerana iray ary manome vongan-dra izay mety manentsina ireo lalan-dra madinika ao amin'ny vatana mandra-pahafaty. Ary ny fahatsinseman'ireo lalan-dra madinika ireo dia mitondra ny fivontosany, ny fipoahany ary ny fivakisany. Ohatra zao ny fisotroan'ny toaka 10 centilitre amin'ny toaka antsoina hoe vodka matetika dia mamono mihoatra ny selula na sela miisa arivo. Taddio tsara fa isaka ny lanonana fety maro isan-karazany reny dia tsy latsaka ny 10 000 selula ao anatin'ny cerveau-ny mpisotro toaka no maty. Ary ireo fatin'ny selula avy amin'ny atidoha ireo dia mivoaka avy amin'ny alalan'ny amaniny ampitson'iny. Mba mitandrema ihany ianao mpisotro toaka io fa tsy hanananao roa ny vatanao. Ny loza ateraka ny fisotroan'ny toaka ao amin'ny aty. Ny fatra rehetra atao amin'ny toaka na kely tahaka ny ahoana zany dia tsy maintsy misy fiantraikany foana amin'ny aty. Ary ny aty no voapizona voalohany amin'ny fitaovana rehetra. Ireo sela izay antoka ny fahasalamanao dia maty ary soloin'ny tavy na graisse sy ny zavatra hafa manimba ny fahasalamana. Ny ambaratonga voalohany amin'izany dia ny aretina antsoina hoe hépatose, izany hoe tavy izay miaratsy eo amin'ny aty. Ny ambaratonga faharoa dia ny aretina antsoina hoe cirrhose de foie na ny fahasimban'ny aty noho ny toaka diso tafahoatra loatra tafiditra ao amin'ny vatana. Ny ambaratonga farany dia ny aretina antsoina hoe cancer du foie na ny homamiadan'ny aty izay mamono avy hatrany. Mba mitandrema ihany ianao mpisotro toaka io fa tsy hanananao roa ny vatanao. Ny loza ateraka ny fisotroan'ny toaka ao amin'ny sarakaty. Rehefa miditra ao anatin'ny sarakaty ny toaka sy ny ra miaraka dia mitarika ny fifaninton-tsintonina eo amin'ny lalan-dra rehetra misy ao anatiny. Ireo enzyme na karazan-javatra manafaingana ny fiasan'ny sela rehetra na réaction biochimique dia manoritory ny sarakaty avy ao anatiny. Ny sarakaty dia mibontsina ary miteraka ny firehetana eo aminy. Rehefa aveo lasa montraka na lo ny sarakaty ary miteraka fahafatesana miadana sy mangotroka ary mangirifiry. Io aretina io no antsoina hoe pancréatite na ny firehetan'ny sarakaty noho ny toaka. Mba mitandrema ihany ianao mpisotro toaka io fa tsy hanananao roa ny vatanao. Ny loza ateraka ny fisotroan'ny toaka ao amin'ny lalan-kanina. Ny toaka dia mandray anjara amin'ny fanalebiazan'ny lalan-dra kely antsoina hoe veine varicose ny lalan-kanina. Raha misotro toaka matetika ianao dia ireo lalan-dra kely ireo lasa déformé na miaratsy bika sy lasa mora simba na vaky. Tsy miandry zavatra maro intsony fa zavatra kely sy fotoana kely fotsiny no mahatonga azy ireo vaky ary miteraka hémorragie interne na fivakisan'ny lalan-dra anatiny izay miteraka otsoka sy taintena tsy ifandrenesana. Ireo ra izay tafatsoaka ireny dia mitambatambatra ary lasa obolongan-dra mitoetra ao an-kibo izay mitaky opération na fandidiana aingana. Raha tsy zany dia miteraka fahafatesana tsy misy atakanto. Mba mitandrema ihany ianao mpisotro toaka io fa tsy hanananao roa ny vatanao. Ny loza ateraka ny fisotroan'ny toaka ao amin'ny tsinahy lehibe. Ny toaka dia tena manimba ny sarona na couche protectrice izay miaro ny tsinahy lehibe amin'ny loza rehetra rehefa mandevon-kanina. Tahaka ireo micro-organisme na bibikely mbola tsy maty avy amin'ny vava tery. Ny fikoronana eo amin'ny tsinahy lehibe dia mitsahatra noho ny fahasimban'ny sarona miaro tsinahy ary vaky ireo lalan-dra madinika ary mikorina manerany tsinahy ny raha rehetra. Amin'ny voalohany ireo raha tafatsoaka ireo dia lasa ho ulcère na fery misy nana noho ny fahamontrahan'ny ra ary miafara amin'ny fahamontrahan'ny tsinahy zany raha toaka tsy tsaboina aingana. Mba mitandrema ihany ianao mpisotro toaka io fa tsy hanananao roa ny vatanao. Ny loza ateraka ny fisotroan'ny toaka ao amin'ny ra. Rehefa miditra ao amin'ny ra ny toaka dia lasa mivondrona ireo selula ny ra rehetra ary ireo vongan-dra ireo dia miparitaka maneran'ny vatana manontolo izay manentsina ireo lalan-dra madinika na capillaire zany. Amin'io fotoana io dia manomboka déshydraté na lasa daholo ny rano ao anatiny. Amin'izany fotoana izany dia ireo poizina rehetra entin'ny toaka dia mandeha manafika ny vatana manontolo satria efa tsy misy mpiaro intsony ilay vatana. Io no antsoina hoe vieillissement précoce na ny fahanterana tonga aloha. Mba mitandrema ihany ianao mpisotro toaka io fa tsy hanananao roa ny vatanao.